Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Lena tsika mbola mitohy amin'ny tantara anankiray izay ahafahantsika makalisitra. Aloha dia tsika amin'izany ndao tsika angala Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Qur'an manao hoe la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Tsy fantany hoe mbana Allah subhanahu wa ta'ala fa hoe possible Allah subhanahu wa ta'ala manova situation anankiray amin'ny situation hoe tsaratsarany situation hafan'izay. Tantara zay ndesantsika ny antiny tantara hoe lehilahy anankiray izay nandeha nanao voyage tamin'ny sambo. Rehefa niaraka tamin'ny sambo, niaraka tamin'ny passager maromaro zany dia nidona zany sambo iny nisy accident tonga dia niletaka dobo. Sambo jiaby niezaka karakory anavotany teny andreo. Fa izy lehilahy anankiray ity zany izy zavatra nataony izy nahazo kakazo kelikely vitsivitsy izy nitaingina amin'ny kakazo. Dia izy niezaka karakory système ivelomany ndraiky niny nandesina rano izy zay place nandesana rano izy jusqu'à ta izy tonga tamin'ny nosana kely nosy. Ilay izy fa tonga amin'ny nosy iny zavatra tsikaritsy izy nahita hoe misy karazana fruit maro samihafa tamin'ny nosy iny fa kanefa kakazo azo tsy dia nisy loatra. Izy nijanona teo. Alin'andro navy orana navy mafy. Le kakazo kely zay nazo iny niezany nanamboarany kaya kabany kaya trano kelikely zay nialofa. Dia ambiambin'ny kakazo iny noho ny manintsy andro niezany zany natao hoe kaya kitay. Nandeha fotoana izy tafatory izy amin'ny alina maraina izy nifoa jerevany afo mbola mizelazela mbola maretsy foana. Izy bako napakevitra hoe andeha hijery zavatra zay tokony ataony sakafo andohany. Tamin'ny fotoana ilay izy nandeha niboaka andeha hijery sakafo zay andohany, izy baka lavitra izy mahita fa hoe le afo iny naposiny rivotra kely nahazo le tranotrano zay nialofany iny may. Tonga dia izy niazakazaka izy navy tamin'ny plasy dia izy niasaloha hoe aiza plasy ialofako hany. Nanometsiny izy hoe fa manino raha zany ataonao zavatra karaha fa manino zany anty plasy kely zay nananako io koa mbola ny kakazo kely zay hoe nitavandraiko koa io koa mbola nahazo zany. Nitomany izy fa kanefa adinatsika koa misy le teny Allah hoe la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Tsy fantatranao fa hoe possible Allah subhanahu wa ta'ala zany mamokatra zavatra vaovao anankiray ninao amin'ny situation zay tany madama. Teo fotoana vitsivitsy foana nisy tonga sambo bevata be anankiray zay nanantona zany nosy. La izy nanantona nosy iny izy hoe izy somary gary karakory nafantarandreo fa za amin'ny nosy. Nametsaka fanontaniana izy amin'ino amin'ny mpitonga sambo hoe karakory nafantaranareo fa zany tavela amin'ny nosy eto. Nambarandreo hoe nisy afo zay manambara fa misy olona amin'ny tanàna, zay mahita afo baka lavitra, zay mahita sitriky baka lavitra, zay mahafantatra hoe misy olo zay manao miantso vondra amin'ny zavatra zay. Nambarany tena mariny zareo tokony miala tsiny amin'ny tomponakà fa tena mariny hoe iny le situation zay nampandelovina aminakà iny fa navotany za amin'ny situation anak'iray. Zay efa tsika amin'izay zany possible atsika hoe anatin'ny zavatra anankiray otsika amin'ny fiainanatsika kanefa le otsika iny mety miteraka hinakinaka fa tsy takatsika. Possible koa anao mety mahita fa zavatra anankiray ratsy aminao fa nefa izy iny tonga hatsarana ny ambadikina azy ao. Possible koa anao mahita fa hoe jaly aminao, ty jaly ndraiky niny, izy iny tonga asambary ambadikina azy ao fa tsy tatsika. Ka iny mba solution. Le solution zany apetrao ampelantanan'ny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala zavatra jiaby mandalo amintsika fa atsika ndraiky mila manao ezaka. Karaha nataony namana anankiray ity izy nametsaka apetrao amin'ny pelantanan'i Allah hoe Allah za matokanao, za mitavandranao amin'ny zavatra maro za fa za ndraiky miezaka anao ezaka. Fa raha ohatra tsy nampanaratsika ezaka zavatra anankiray fa tsika mitavandra Allah fa tsika tsy manao ezaka bila Allah tsy manampatsika. Fa tsika zay mila manao ezaka dia tsika mitavandra Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala manampatsika. Kazany no aya zay resitsika hoe la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra.
tsy fantajanao fa possible Allah subhanahu wa ta'ala zany manova mampiakatra zavatra nino situation anankiray zay mino situation zay tsaratsara an'izay amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.